fiahiana ireo mponina sahirana noho ny fiakaran'ny rano dia nanolotra fitaovana entina hanamboarana tetezan-kazo sy fitaovana entina manadio ny tanana ho an'ny fokontany Ankorondrano Andrefana ny antoko MDM omaly. Androany ihany moa dia efa nanomboka ny asa. Izana ny asa sosialy izay efa fanaon'ny MDM hatramin'ny sity zany dia nanolotra fitaovana hanamboarana tetezana zany tetezana izy io zany tetezan-kazo dia diboky ny rano foana mandritra fahavaratra dia eritreritra nangataka ny fokontany sy ny vahoaka zany mba ho atao beton izy io dia nanolotra ciment gravion ferraron fasika bois de coffrage dia ny mponina ihany zany no anatanteraka izany asa izany dia manaraka izany dia nisy asa fanadiovana tanana koa zany atao amin'ny alalan'ny imo ataon'ny vahoakan'ny Ankorondrano Andrefana izay nanoloran'ny président national'ny MDM fanampiana daholo zany avy amin'ny fikambanana MDM. Fitaovana zany dia efa vonona daholo dia ny fanombohan'ny asa zany na ny tetezana na ny fanadiovana amin'ny alalan'ny imo dia manomboka raha-pitso alatsinainy daholo. Ny ino moa zany satatra mbavarano fa ny manefa be mbola ho avy.